Varina ry havana no iarahana anao ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary tonoina ao amin'ny fahasoavana. Amen. Anao homanintsika ao amin'ny fiderana ny FFPM fahavalo amby telopolo amby efajato 438 andininy voalohany fahatelo ary fahaefatra ary ny fiirana fanampiny fahafolo. Anao mbola sokafantsika eto ambanimasitsika amin'ny rikopantsika androany nakatsika ny afatra izay hitantsika ao amin'ny Matthieu toko fahaenina. Anio ry havana dia tia mitombosika hiavao amin'ny fomba fivavahantsika, hiavao ao aminy amin'ny fomba fivavahantsika. Oke, rahantsika mamaky ny andininy fahaenina anatin'ny Matthieu toko fahaenina. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay nahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Amen. Fantatry ny tompo ry havana ary hitany fa n'aiza misy atsika dia mivavaka mandrakarivotsika. Na inona ataontsika dia mivavaka isika. Kanefa tahaka reto fariseo reto izay kian'i Jesosy eto, mivavaka koa tsika eny an-dalambe eny amin'izay misy olona. Androanitsika dia anaran'i Jesosy. Anarantsika hoe tsaratsara kokoa, ny tena tsara dia ny mivavaka, mirindrina ny efitrano ao amin'ny mangingina. Dia ny rainao mahitanao ao amin'ny mangingina. Mba tsika mbola anaiko havaozy ny fany masina, ampitombo bebe kokoa mivavaka ao amin'ny mangingina dia ao anatsika amin'ny raintsika hivavaka isika. Misaotra anao izay tompo malalo, misaotra ny amin'ny teny mbola ananaranao anay any. Dia omeo anay tompo ny tombo amin'izany hoe mivavaka ao amin'ny mangingina, miresaka aminao izany, ankafy an'izany. Mampianarana mba ho izany tokoa no fakandro finoanay mihaona aminao rainay ao amin'ny mangingina. Mba ho izany no fakandro fiainam-panahinay, ampitombo tokoa ny fotoana hiaonanay aminao tompo. Ary dia anamarina izay fa ianao rainay izay nahita anay ao amin'ny mangingina no hamaly anay. Arovy re izahay amin'izay fomba fivavaky ny fariseo izay nahita ny ataon'ny olona tsara ara-toe-panahy ka te hanahaka azy kanefa ny atsara velantsy fotsiny, manao vavaka lavareny makeny amin'izay toerana be olona ahitana hoe mivavaka izy. Arovy mba tsy hoe izahay izany, ary arovy koa izahay mba tsy hoe amin'ny fivavaka ihany Andriamanitra, fa amin'izay ataona rehetra ho anao. Dia mba tsy ho isan'izay mpila bera, mpila voninahitra, mpila sitraka izay. Fa tario izahay tompo hiaona aminao ao amin'ny mangingina, ao amin'izay toerana ka hoe tsisy mahita anay, tsy misy anelingelina anay fa tena hiaona aminao marina. Amin'izay toerana tsisy andinika anay ka mety hoe isehoanay ho mahay mivavaka.
fa tena hifanatry tava aminao Andriamanitray. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka santy. Amen. Andao mbola iarahantsika vakina andiny fahavalo. Andiny fahavalo amin'ny Matio toko fahaenina. Mivakotra izany teny amin'ny anaran'i Jesosy, ho aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Amen. Ny olona miavao amin'ny fomba fivavahana dia mahafantatra tsara fa na mbola tsy mangataka amin'ilay iray aza dia izy efa mahafantatra izay mahasoa tsy izay ataony amintsika. Tsy manahaka an'ireo jentilisa izay manao vavaka lava reny, manao teny foana, fa mino sy matoky raha mahafantatra fa ilay iray ao an-danitra na mbola tsy mangataka akory azy isika dia efa mahafantatra izay ataony amintsika. Dia mety an-tany tenitsika hoe ka raha fantany dia maninona ary tsika mbola hivavaka dia ny soratra masina mbola miteny amintsika hoe izay mangataka no omena. Ny soratra masina mbola mananatra antsika hoe tsy mahazo ianareo satria tsy mangataka. Mba antsika ry havana mbola hiary hivavaka.
malalina misotra anao zay ny amin'ny teny izay mbola ananaranao anay zanakao. Ampitomboy tombo, ampitomboy ao aminay ny fahatsiarovan-tena fa rehefa mivavaka izahay dia mifanatry tava aminao drainay any an-danitra. Mbola misotra izay ny amin'ny teny fampanantenana omenao anay zanakao. Fa raha mbola tsy mangataka aminao akory izahay dia ianao ilay rainay izay mahita anay ao amin'ny mangingina efa mahafantatra izay omenao anay. Misaotra ny amin'izany teny fampanantenana izany ary omenay tompony hatoky an'izany. Arova izahay ary esory aminay ny hanao fivavaka ny Jean-Kristy. Izay manao fivavaka lava reny, manao teny foana. Toy ny te hanery anao na hanery anao ankolaka, anao izay sitraky ny fony. Toy ny hoe mila mitanisa aminao sy manazava aminao izay ilainay, manao zava-dehibe izay sitraky ny fonay. Arova mba tsy ho izahay izany Tompo. Omenay nefa ny ahatoky mandrakariva fa rainay ianao, rainay ao an-danitra, mahita anay ao amin'ny mangingina ary manome anay izay mahasoa anay na mbola tsy mangataka akory azy izay. Izany finoana izany Tompo mampitoery ao am-ponay dia ho voninahitra ao tokoa ny fisianay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
azy andriamantsika nyrehetra amintsika ny fahasoavana. Amen. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Anio alahady 20 Oktobra 2024 alahady 1 manaraka ny Trinité ary alahady natokany evintsika iny mitondranam-bavaka ny masera protestant na ny mamolena. Ny mpanjinantsika aloha hevitra hoe ny avao ao amin'ny tompo ny mpino. Alahady iarahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra no ny fankalazana ny fahadimam-potoana amin'ny fitendry zava-maneno eto ny fitandremana sy ny fitiavana, ary anatanterantsika ihany koa ny fanokanana ny fitokizay. Ny liturjia amin'ny andro voalohany manantanterantsika izao fanokoam-pivavahana izao. Ny fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra iarahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo voalahatra. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Alleluia.
mivavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra io mibera sy mankalaza ary ny amin'ny voninahitra anao izahay, dia ianao ilay tsy miova maty sy anio ary mandrakizay. Misaotra no ny famiraponao fa mbola nomenao tombonandro-pahavelomana izahay, ka afaka mankalaza anao no ny 500 taona ny teny zava-maniry izay tsy mitsara miezaka sy namin'ny aina ny asa fanotonanao. Ary izany koa mahatonga anay anatanteraka ny fanokanana fito izay eto amin'izao fitandremana izao. Misaotra ny amin'ny hahafahanay mitondram-bavaka ihany koa ny masera protestanta na ny mamre, ko omeo mandrakarivanay ary ny fanahinao masina amin'ny hery hahafahanay manompo anao, mba ho anitra akasitrahana eo anatrehanao izao fampitotovavana tanterana ito izao. Ary amin'ny ariana trano ny teninao manao hoe na aiza hiangona amin'ny roa na telo amin'ny anarana dia ao afovoany aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, aoka iotsika ampanajana sady etreretintsika izao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izao. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivava amin'ny rainao izay eo amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza manao teny maro foana tahaka ny Jekolesy, fa ataony toy ny amaroany teniny hoemona azy. Fa aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo izay tokony anareo raha tsy mbola mangataka aminazy ianareo. Amen. Ry havana, tsy misy nantanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ko andeha samy aneritena ka hibebaka sy hifolo no fahataontsika ka hanaraka izao tolombavaka izao hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, manoloana ny sitraponao izay nambara taminay dia atsaronay tokoa ny tsy fahantaterahanay. Raha mivavaka izahay dia tsy mba mahay manenty tena kory, fa ambony tena sy firiariana no mameno ny fonay. Na misy koa azy nomenatra ny mivavaka eo mason'olo, tsy samby tsy hovavolombeny ny firesahana ny fimbonanaina aminao. Ireny rehetrareny lasa hevitra mampisaraka anay aminao, ka mahatonga ny asa fanontona tanterahanay ho tonga zava-taona ihany. Tompo, mamirafo aminay. Tompo, mamelahany lekokay. Fa maro ihany koa ireo fahotana vitanay izay nampalahelo ny fanahinao masina, ary ny ankamaroana izy ireny azy dia tsy sahanay ambara na amin'iza na amin'iza kory, satria raha ren'io dia alamy baraka izahay. Misaotra Tompo mampatsiahanay fa tsy mba manala baraka anay ianao, ary vonona ianao anay nandrokarivo. Koa ianao Tompo mivavaka mangina asandratra ny tsiraray avy ao amin'ny tony ankehitriny. Tompo, misaotra fa mivavaka tokoa ianao,
amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anangatana izany vavaka izany misaotra tompo. Amen. Riavana ny Andriamanitra ivavahantsika, dia Andriamanitra be fanomram-po ary mamela heloka tokoa. Ka aoka hiaraka hitsangana isika, andresy andray miteny sy ny famelan-kelo atao totokantsika. Hoy toto, raha ny olo izay nantsoina tamin'ny anarana ho avy anetri-tena ka hivavaka sy hitady ny tavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka mela ny elona ary hanasitrana ny tany. Ary izao dia hiratra amin'ny maso ary ny sofiko ilay mivavaka izay atao amin'ity fitoerana ity. Koa ambary ny anaran'i Jesosy Kristy teo ary fa voatela ny elokareo no mianara amin'ny masina. Aleluia, ilerano tompo. Ny olona voaviana eto dia samy manambara-pahabe maso ny finoana. Ka aoka hiarantsika manonona fanakempon'olona apôstôlika himbonantsika amin'ny fiangonana masina neran'ny zatokoka izao manao hoe ninana Andriamanitra.
Mivavatsika misaotranao zao Jesosy fa mbola omenao fotoana ianarana ny teninao. Meteza fa nahay masonao hitaridalana sy hanolotsaina anay, ahaizanay mandray izay tianao ambaranay anio. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sokafa ny baibolinareo rankizy ao amin'ny bokin'ny Joba. Joba 2:7, andininy 2, tapany A. Joba 2:7, andininy 2, tapany A. Mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro fa hainao avokoa zavatra rehetra. Dia raha tika mamerina rankizy amin'ny anaran'i Jesosy, fantatro fa hainao avokoa zavatra rehetra. Amen. Valiteny nataon'ny Joba tamin'izao zany rankizy. Joba dia lehilahy sady marina no mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra sady mitady latsy. Nanana ondry amanosy ary naneva marobe izy, nananjanaka 7 lahy sy 3 vavy. Izany hoe niaina tao anaty fananana be i Joba. Niaina izany toetra mahay nefa Joba satria tao anatin'ny fotoana 10 monja dia tapitra avokoa ny fananany rehetra, eny hatramin'ny zanany aza. Teo anatrehan'izany nefa dia tsy nampiova fifandraisany tamin'Andriamanitra Joba. Mbola nisaotra an'Andriamanitra hatrany izy. Na ny vadiny aza dia efa nitaona azy aloha tamin'i Jehovah noho ireo zavatra nanjoa azy. Natoky an'Andriamanitra hatrany Joba satria fantany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Navozon'Andriamanitra indray nefa ny fiainan'i Joba. Hain'Andriamanitra nanao ny fiainan'i Joba. Ary nitay azy mihoatra noho ny tamin'ny voalohany izy, ka nanana fananana marobe sy zanaka maro, 7 lahy sy 3 vavy indray Joba. Toy izany koa isika rankizy sy tanora, na inona miseho amin'ny fiainantsika dia azo avaina fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Efa programan'Andriamanitra ny hanavao amin'ny fiainantsika. Ny famirampony dia manavao antsika isan'andro. Dia mety zahorin'Andriamanitra fa izy mahay zavatra rehetra. Dia raha tsika mamerina rankizy dia voasoratra ao amin'ny Joba 2:7, andininy 2, tapany A. Amin'ny anaran'i Jesosy, fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra. Amen. Hivavatsika. Raha eo misaotra anao zahay fa mihevitra ny hanavao anay mandrakariva ianao, dia omeo anay ny fo matoky anao. Apetraka eo ampelantananao ny fiainan'ny ankizy sy tanora ary ny ankohonana misy azy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay. Amen. Mivavaka isika. Misaotra Tompo fa afaka hanana anjara amin'ilay teninao
izay teny fiainana izahay ko sokafy ny foamam-pananay fanahy io ny mpanomponao izay torony teny dia hanambara marina ny sitraponao izahay izay miaina dia hifantoka tsara ka andray sy ankatoa izay sitraponao ambaranao aminay amin'ny anaran'i Jesosy ilay tenin'Andriamanitra velona no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka hamaky sy hiaino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Joba. Joba 3:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza ny mahatakina ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana koa dia nilaza izay tsy fantatrao dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miaino fa hiteny aho, antany anao aho ka ampafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako anao, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahitanao, koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavelona aho. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny matio. Matio 4:1 ka hatramin'ny 9. Ary faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romana. Romana 1:9 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velantsika fa izy tiany mivavaka mitsangana amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiana. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao anefitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amangingina. Ary ny rainao izay ao amangingina mahita ao amangingina no amaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny Jekilisy, fa atao noho ny hamaroan'ny teniny no hiainona azy. Ko aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa eran'izao tontolo izao milaza ny finoanareo. Fa Andriamanitra izay tompony fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra matsiaro anareo aho. Ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka fandrao mba hisy hafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa manira hitanareo aho, hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampaherezina ianareo. Izany dia mba hiarahako ampirisihana aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Amen.
Amintsika rehetra hoe riavana malala ny famindrampo sy ny fiadanana dia amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Androm-pahasoavana manginy tompo izao fitandremana izao ity Alahady 20 volana Oktobra ity, amin'izay azahoana miombinaina amin'ny mpianakavian'i Ejekema atsiaro am-bavaka ny havatsika mpiara-miasa eo amin'ny mpiara-mianam-bavaka Mamire, ireo masela Ejekely izany. Fa indrindra ny azahoana hanokana ny fipizaina eto amin'ny fitandremana. Ao anatin'izany indrindra dia faly mandray ny ray aman-drenitsika avy amin'ny fipizaina febe, miarahaba anareo mivady, ary miarahaba koa anareo fipizaina sy miraparitany tarian'ny foloa ny baom-piara-miasa fazana tokoa ny komity zazany. Fifaliana sady hery ho anay riavana ny famanginareo, ny fitsidianareo, ary antenaina koa fa ny fandalovana-reo eto dia na fiainanareo indray tanteraka ny fiazakazana ny fitantanana ny fikambanana fipizaina manerana ny Ejekema sy eto amin'ny sobaparitany an-tanany fandrefana misy atsika ho aminareo amin'ny fahasoavana. Fahatsarorana mivavaka ny Mamire anio ary fanokanana ny fipizaina rehefa navenderina ondieny. Ireo perikôpanalahatra ao amin'ny Jova, ao Matio, ao amin'ny Romana dia samy manao zava-dehibe ny atao hoe fiainam-bavaka. Ao amin'ny Jova dia ny amin'ny filebahana, ao amin'ny filazantsaraka amin'ny Matio dia ny amin'ny anaovana vavaka vokatry ny finoana tsy misy fiatsara ivelantsika, fionana manokana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Romana dia fahatsiarovany Paoly fa ny tiany indrindra ny hoe mahatsara mivavaka ny fiangonana izy. Raha ambarafo riavana ny Mamire dia tena manoka tena amin'izany atao hoe fiainam-bavaka izany. Santionany raha nytoko am-bavaka tany Andriamata nanasa izy ireo tondra fampianana tonga eo amin'ny fotoana mivavaka amin'ny 5 ora arivo dia tafiditra ao anatin'ny atom-bavaka riavana ireo vahoaka n'Antananarivo manino mandrombaka fitateram-bahoaka nomele tena mapitra tafiditra ao anatin'ny atom-bavaka izany hoe zereo tompo ireo mpiasa sy mpianatra mava manino misesika ao varavara fitateram-bahoaka. Mbola tsy nanao an'izany angamby ianao fa ny Mamire santionany fotsiny izany hoe akoatran'izay mety atom-bavaka mahagaga mahazatra dia manao antom-bavaka hafa mihitsy izy, ary izay ny hoe manoka tena amin'ny vavaka izy dia tsarovy rehefa ianao miazakazaka manao izay tafidirana ao anaty fitateram-bahoaka hoe any izay Mamire. Fotoana natokana ho an'ny Mamire ity fa izay tena iompanan'izao afatra Andriamanitra izao manana dia ny amin'ny fipizaina. Ny 50 taona ny mpitendry zava-maneno ary ny fanokanana ny fikambanana fipizaina eto amin'ny fitandremana misy atsika. Eo amin'ny fiantohana ny fandaharana ny teny faneva izay iarahantsika amin'izany fahasoavana rososina izany dia ny voasoratra amin'ny Salamo 50 ka ny 5 sy ny 4 tapany 1. Ho antsika manana ny fandaharana averentsika vakina amin'ny anaran'ny tompo izany manao hoe miderazy amin'ny fitsofana ny anjomara, miderazy amin'ny vali sy ny lokanga,
midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny solo. Ny andiny ny fahatelo sy ny faefatra tapany faharoa no niraisy ny fikambanana ho amin'ny fahadimapolo taona ho an'ny fanokanana. Fa raha tsy tiatsika ny andiny ny faefatra tapany voalohany dia manao hoe amin'ny anarany koa midera azy amin'ny amponga tapaka sy midi. Malinon'ilay olona tsisy mandihy sy tianareo ihany zany dia tapatapao andro indray ny tsoratra masina eny ary havana. Voalaza teo fa mifanojo ny fahadimapolo taona Jobily, fahadimapolo taona ny teny zava-maneno sy ny fanokanana ny fikambanana FIPIZEL. Ara-tantara sy amin'ny lafiny polatika no hanorana antsika izao afatr'Andriamanitra izao dia ny fananas'Andriamanitra izay efa nitarika antsika etranam-piandohana mbola manga ny fotsika indraika hiavao ny fananana an'Andriamanitra sy ny sitrapony izy. Rehefa aravina ny salamo fahadimapolo amby zato dia azo apetraka ny lohateny hoe fiantsona fiombolana anaty fahasamihavana. Fiantsona fiombolana anaty fahasamihavana. Ny salamo fahina amby folo amby zato hatramin'ny fahadimapolo amby zato dia sokajiana ao amin'ny atao hoe salamo aleluia kely. Ny aleluia be dia ny telo amby folo amby zato hatramin'ny fahavalo amby folo amby zato izay samy ao amin'ny boky fahadimy ao amin'ny boky ny salamo. Aleluia kely satria vitsy dia vitsy ny andininy ny any lava indrindrao dia ny fito amby efapolo amby zato misy andininy roapolo. Mario ireo salamo dimy farandreo fa samy manomboka amin'ny teny hoe aleluia ary ny farana amin'ny teny hoe aleluia. Aleluia kely. Hitanareo hoe zany mandinika misy kely. Samy manomboka amin'ny aleluia sora-baventy ny fanombohana fa amin'ny famaranana dia aleluia soratra kely. Ireo dimy farany dia antsoina hoe salamo aleluia kely izay natao indrindra irana fiderana an'Andriamanitra no fahatanterahany fanjakany. Fiderana an'Andriamanitra no fahatanterahany fanjakany. Ny tompona nilaza hoe aiza ny fanjakan'Andriamanitra dia hoy izy hoe indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatiny izy. Ho an'izay mandray ny Jesosy mpanjaka ny fanjakan'Andriamanitra dia efa ao anatiny. Ny andro kosa ny fahatanterahana sy ny valibavaka atao ny fivelomana hoe ho tonga le ny fanjakanao. Ho amin'izay rehetra efa tanteraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra manaiky ny Jesosy mpanjaka izany dia azo lazaina fa afaka mila tsara an'ireto salamo dimy farany ireto. Fiantsona fiombolana anaty fahasamihavana. Fiombolana amin'ny fanompona. Ny voambolana hoe midera atao amin'ny salamo fahadimapolo amby zato dia miverina mipetra. Impolo aloha ny mazava be ampina ny aleluia anankiroa dia roa ambin'ny folo izay satria midikany hoe aleluia dia hoe derain'Andriamanitra ary anankiray ny mahatoteny farany fiantsona ery ambany hoe hidera. Izy telo ambin'ny folo izy zany raha loarana ny fototeny. Fiantsona fiombolana anaty fahasamihavana. Fiombolana amin'ny fanompona hideran'Andriamanitra. Hoy ny teny manao hoe midera ary io voambolana io dia voambolana milaza fahamarona tsy hoe olona anankiray ny antsoina hidera fa ny olona betsaka ny fiangonan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Toy ny milaza ny voambolana io manao hoe midera ianareo. Midera ianareo. Tena mampiombona ny havana ny asa fanompona fiderana. Mampiombona ny fiderana, mampitombo fijery. Mitarika antsika hibanjina an'Andriamanitra ilay deraina ny fiderana. Mampiombona ny fiderana ary arak'izany
tsy misy afaka amin'ny fiderany sika fiangonana raha mbola nandray an Jesosy koa tao ampontsika ho mpanjaka dia tanteraka aminao fanjakan'Andriamanitra ka ianao ilay antsoina hidery tsy ho afaka tsy ho fitizana ny fiangonana manontolo satria mivelona sy mitombo ary miavao ao amin'ny fiderana. Ilay mpisehatra eo mozika fanta-daza Mozart dia miteny hoe ny mozika ho izy dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ka ny ivelarany sy tombony dia ao anatin'ny fiangonana. Anankiran'izay milazainy koa hoe ny mozika dia mitondra olona amin'ny fitoniana, ny fandriam-pahalemana. Ny olona miaina ao anatin'ny fiderana sy mozika izany dia olona tsy tia ady, tsy maka ailina. Raha tena miaina ao anatin'ny mozika ianao, araka ny soratra masina misy falva aoka izy hira fiderana. Ary tokony anteniteny sika ihany isika fiangonana. Ny fiderana dia vokatry ny fifaliana. Tena andiniteny sika ianao mihira mpitarika ny fiangonana amin'ny mampitendry, amin'ny mahatokom-pihira, na tsampa, na katezera, na ampivity, na koa sampana vokokomanga ratsana fanantenana. Mpitarika ny fiangonana ho an'ny fitoniana, ho an'ny fandriam-pahalemana isika. Izany tsy hoe fandinian'ny mpandinika fotsiny misehatra eo mihira fanta-daza fa tena izany mihitsy misy fahalavahanareo aoka izy hira fiderana. Tsy misy hoe za tokopira za mpitendry fa dia misy ohatran'izay atotrandreo. Andiny teny sika dramina. Ilatsonantsika azadinoina ary fiangonana malala fa tsy afaka ao amin'ny fiderana izy. Ato amin'ny fiangonana ny ampahafirin'ny fotoana dia hanao kajy dia fiderana hira asandratra ho an'Andriamanitra. Mampiombona ny fiderana, mampibanjina antsika an'Andriamanitra ilay deraina fa tsy hijery olona hoe mahay kosa izy amin'ilay sodina, mahay kosa izy amin'ilay zany tsy mahafantatra mihitsy ndreto karazana mozika beo. Mahay kosa izy tsy izany. Fandao sika samy banjina an'Andriamanitra ilay deraina ao anatin'ny mozika, ilay deraina ao anatin'ny hira. Izay ny afatra voalohany fiantsoana fiangonana anaty fahasamihafana. Na feo voalohany ao faharoa, fahatelo, fahaefatra irena mozika izay iasanao ny fanonkonan'Andriamanitra, enina feo, fahaenina ambin'ny folo, fahatelo ambin'ny folo azy ianao dia ny deran'Andriamanitra ianao amin'ny fo feno fifaliana ary miombona ao anatin'ny fandriam-pahalemana ny zanak'Andriamanitra ny fitoniana. Ny afatra faharoa dia mitodika indrindra amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra ny 5 taona mijoroany mpitendry zava-maneno. Dia ho jerentsika ara-tantara. Ao amin'ity salamo ity dia eo amin'ny 5, 7 sy 8 tapany faharoa dia manisa indray isika fa zava-maneno 9 ny voatanisao. Ny fahafito dia eo amin'ny 5, 10. Karazany zava-maneno 7 zany ny voatanisa hiantsona ny fiderana ataon'ny fiangonana. Voalohany ny anjomary, tsy azo tohizany hoe rivotra totana vaovao. Anjomary, ny vali, ny lokanga, ny aponga tapaka, ny zava-maneno tendrena, ny sodina sy ny mpanjona. Ireo ny zava-maneno ao. Fiantsona, fiombonana ao anatin'ny fitaovana samihafa. Samy manana ny anjara fitaovam-panompoana amin'ny fitendrena ny zanak'Israely. Fa antsoina iombona, ifangaro. Ara-tantara ny fanompoan'ny ara-tsoratra masina. Tantaraina amin'ny Genesis 3:7 fa zany lehilahy atao hoe Jabala no rainy ny mpitendry lokanga sy ny mpitsokasokana. Raban'izany Jabala izy nanomboka nitsokasokana
mitendry lokanga dia mandeha ihany ny tantara. Rehefa tonga teo amin'ny fanjakany Davida, nentina ny fiarany fanekena ary ny tantara voalohany toko 510 azy naloharaha manomboka eo amin'ny 510 dia nanangana atokira i Davida ka nampiarahany tao anatin'izany ny mpitendry sy ny mpihira. Tantara voalohany toko 510 ny 510 hatramin'ny 420. Fa alohan'izay tamin'ny andro Mosesy dia nobakian'Andriamanitra Mosesy mba hanao ny atao hoe trompetra volafotsy. Trompetra volafotsy anankiroa izy atao, ka rehefa mitsoka ny anankiray ianao, Nomery toko 10:10, rehefa mitsoka ny anankiray ianao dia vaoka ny tompona andraikitra no antsoina, rehefa mitsoka ny anankiroa ianao dia ny vahoaka rehetra no antsoina hiainga. Any hoe famantarana sy fiantsoana hiaradia ny trompetra. Izay tantarany ao amin'ny soratra masina. Fa raha makany hatrany amin'ny Apokalipsy dia voalazany izany hoe trompetra mianjely miantso an'izao tontolo izao amin'ny fiafarana hidirana amin'ny Jerosalema vaovao. Tena manana lanjany ao amin'ny soratra masina ny zava-maneno. Manomboka ny Genesisy araka ny lazaina tamintsika teo hatrany amin'ny Apokalipsy. Ao amin'ny Jerijery mapetsy 7 dia voasoratra mazava ny hoe azo ampiasaina amin'ny fampivavahana ny zava-maneno rehetra saingy hifanarahana amin'ny fiangonana ary atokana ireny zava-maneno ireny. Efa natokana ve ny sodinao? Ny dikany hoe atokana dia tsy hitendrena feo ny zava-maneno afa-tsy amin'ny fiderana ny andro. Misy ny fimbona gitara zany dia tsy hoe sady anaovana maro izany no hiderana ny tompo. Fa tena atokanao io. Atokanao io. Izay no amin'ny jejy. Ary izany rateo ny atao amin'ny soratra masina. Voatokana ho amin'ny fiderana izay ho amin'ny fiderana. No resahana amin'ny tapany faharoa hoe ianao olona mihitsy. Ao anakoa ianao. Voatokana ho amin'ny fiderana. Asinina ho an'ny fiderana ny fitaovana. Hoana ny asinina anazy, entina ny amin'ny fitondrana ranovoasina. Fa tena hoe atokana. Misy an'izay zany ho antsika. Misaotra tokoly aby na tokony fantatsika fiangonana fa ny maro amin'ny fitaovana izay ampiasainy reto mpitendry aman'andreto dia amin'ny tena manokana. Ka tsy hoe anaty dia voankazo fa tsy idiranao zany ry soratra masina. Fa rehefa natokana mba hideran'Andriamanitra izy na teny alany ny volanao azy dia masina mba ho amin'ny fanompoan'Andriamanitra ho vitantsika izany. Vidy hafandray zany anaovana ny zavatra anankiray. Efa tena natokanao ve ny fitaovana ho amin'ny fitendrena tonga aty amin'ny 50 taona sika izany. 4 taona no mitsofanao sodina, 4 taona no mitsofanao mozika. 4 taona nampiasainao an'ireny fitaovan'ireny, efa tena natokanao ve. Raha mbola tsy natokana amin'izao 50 taona izao, hiatrehana ny manaraka rehetra aok'izay ny fampifangaroana. Atokany ho fideranan'Andriamanitra ny fitaovana nanambinany ianao, mbola ho ambiny ohatra ny tamin'ny asany. Ny fahatelo havana ny fiantsoana, fiombolana ny olona mpanompo samihafa. Ary eo no ampatsivana antsika ny ampijoroany ny fipizana. Raha mamaky sika ny fananganan'i Davida, ny mpitendry sy ny mpihira, izany vadro sy ny saraka ireo. Averina indray ao amin'ny tantara voalohany toko 510, ny 512 hatramin'ny 420. Ny mpitendren'i Davida, ny mpitendry fa niaraka tamin'izay koa ny mpihira. Mbola hitantsika mitohy izany fanamboaran'i Davida ny resaka hira sy zava-maneno izany teo amin'ny zanak'Israely
fa mitantara voalohany toko fahadimy amby 20 dia valo amby valopolo amby roanjato no isan'ny mpikamba natao ny atopiry fa nizarainy toko 420 misy mpikambana 12 avy samihafa nefa natanany ho amin'ny fiderana fa mamaky sika n'izany toko fahadimy amby 20 zany dia ohatrany mandeha isa-tanàna ny zanaky anina rehetra dia ny zanaky anina rehetra dia ny zanaky anina rehetra dia mpila ny zanaky anina tarika 420 ampitombona olona 220 valo amby valopolo 200 olona ny mpikambana fa ny mpitarika dia anankitelo ny safa dia mana azany atao hoe jelotolo 420 atopira fa mpitarika dia olo manam-panahy ho ny soratra masina anankitelo fahasamihafana afaka miomona amin'ny fiderana antsika moa zany dia tafiditra amin'ny fikambana ny fidizera ny atopira ary misaotra ny tompo mijoeto miaraketo amin'izao ora sy fotoana izao akoatra ny mpitendry ny voalaza teo ny ampifity ny sampana vokomanga tena ny katezera ary ny sampany fitiana tena rafitra ara-tsoratra amasiny zany hoe teo be olona indray le mpitendry dia ampipiny amin'ny rehetrarehetra ty sia tena rafitra ara-tsoratra masiny zany Solomona rehefa vita amin'ny tempoly dia nametraka fandaminana ho fanatsarana ny tamin'ny andron'ny Davida amin'ireo antopiry endrika fanokanana toy izay atrehantsika izao tamin'ny andron'ny Solomona raha vao vita ny tempoly ao amin'ny tantara faharoa toko fahadimy andiny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia izao ny zavatra ny trano notokanana ny mpihira sy ny mpitendry nanao akanjo fotsy avokoa izy ireo ary mipetraka atsinana ny altara izay seho tamin'ny fanokanana ny antoko-pihira sy ny mpitendry tamin'ny andron'ny Solomona fa tsy ireo ihany fa ho koa ny soratra masina ao amin'ny tantara faharoa toko fahadimy ho azareo marina mbatsana lavatsika ny fotoana fa ny mpisorona 20 sady nitsoka trompetra dia nanampy azy lehibe hoe tena tafakatra ny anefa-jato zany le manao akanjo fotsy petraka atao amin'ny atsinana ny altara hitanareo amin'izany fa tena ara-tsoratra masina mihitsy hoe aiza mipetraka antoko-pihira androany moa dia ivony fotoana nareo dia napetraka eo fa ho antsika tany akanana vaovao nipetraka ny antoko-pihira dia tany atsinana ny altara mbola tsy nandringy président Fibizera tany hitako fa gaga eto izy mandringy mifindra ny fila PDP akanana fa tena ara-tsoratra masina ry ao ny zavatra iainantsika fiangonana ary fotoana izao ampahafantarantsika amin'izay dia havana malala rehetra amin'ny tompo olona samihafa tokoa na dia hoe lehilahy sy vehivavy ao vehivavy nisy eo voalohany faharoa fahatelo fahaefatra izany isika no antsoina ho amin'ny fiangonana ato anatiny atao hoe Fibizera fa efa niantsoina hatramin'ny fotoam-piangonana ho testamenta taloha zany dia antsointsika ankehitriny antsoina isika raha hotokanana izany Fibizera zany dia ianao mihitsy no hanokatena ho an'Andriamanitra amin'ny fanompoana masina fitendrena na hira mety misy ny hoe sady misehatra ny hira madinika izy anyvelan'ny fiangonana no mpikambana ty amin'ny antoko-pihira sady misehatra ny fitendrena izy zoma mahasosa mahafinaritra sa manina ary tonga izy sabotsy tendry mariazy ohatry ny avaava makafoka fa feritreritra zany raha hotokanana misy mpikambana Fibizera ahoana ny tena hevitry ny fanokanana aminao atokana miavaka masina indrindra ary tsy miavoavo na minana riavana manala indreo miafatra telo sosina tamin'ity fotoam-pahasoavana ity tsy afaka tsy ho Fibizera isika fiangonana satria miombona amin'ny fideranan'Andriamanitra avao zatray ny fanoratenanao fa mitondra fitoniana
sy mampanaja fihavanana ny hira fiderana. Ny faharoa, atokany ho an'Andriamanitra ny fitaovana nomeny anao mba hampiasaina ny fiderana, ny tena fiderana tokoa. Ary ny fahatelo, raha hotokanana ny fitezana dia atokany ny tenanao ho an'izao asa masina izay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Andriamanitra misaotra indrindra fa afaka mandreny teninao izay mandrakariva dia miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Nambara taminay teo fa natsoina ao anatin'ny fiongona izay dia ny fiderananao Andriamanitra izany. Eny na dia samy hafa aza toa misalasala nefa izay indraindray manao izany fiderana izany. Manomboka ny kosa tompo dia anandratra ny feonay izay hideranao ary entiny hanomezana voninahitra nanao koa ny talenta sy ireo fitaovana rehetra izay nomenao anay. Tsaronay ambavaka efa ny fibizeda ny sotrofitsiarana. Feno ny fananao masina izy ireo mba hikolokolo sy hitombatrano ny talenta izay nomenao azy ireo. Ahafahan'izy ireo ihany koa hijoro vavolombelona fa tsara ianao Andriamanitra sady mpanao tsara ihany koa. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ka manome talenta sy fahasoavana mantsara. Ianao koa ny hitay ny fifehezana manerana ny samy fijaikana. Fa ankehitriny koa tompo dia mivavaka izay ho an'ny ray aman-dreninay izay nomenao mitantana izao fitandremana izao dia mitandrina izao. Rakofiny hery avy aminao izy atotosainy ny asa lehibe sy nandray tokoa avy nanomenao azy. Ny ankohonana ianao no mitay azy ireo samy mety fahasalamana ihany koa. Mivavaka izay ho an'ny masira fijaikaina mamamry eto amin'ny fasana fijaikaina. Efa natsoina tokoa izy ireo ary manompo tena ho anao. Kolokolo mandrakariva izy tompo ny amin'ny antso izay efa nomenao azy, izay antso efa ao anatiny ary rakofiny hery avy aminao mba hitombony hery ahafahana manao ny asa izay napetraka ao amin'izy ireo ihany koa. Apetraka eo an-tananao tompo ny fiangonana taio izay ary mangataka hery sy fanamasinana ny mandrakariva mba atotosana ireo asa marobe izay efa nomenao anay. Izany sy izay rehetra mahasoa anay dia tonononay sy angatanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Ilay efa nampianatra anay ny favaka nanao io. Rainay sy Andriamanitra. Masina ny anaranao.
tonga eo amin'ny fotoana ny asa vavolombelona isika iravana hanoloana izany ny fanamaria ny jobily fa 10 taona ny mitendry zava-maneno eto amintsika ary mamarana kosa ny avy eo amin'ny fibesa solavaritany amin'ny fanokanana ny fipizety ny fijoroana vavolombelona aorin'izay hitantsika eo fandarana toy ny fanao amin'ny fanokanana toy izao dia manolotra feonkira vitsivitsa ireo mpitendry mba hiderana an'Andriamanitra aorin'izay vao mamarana ny fotoana tapany voalohany sika reroso amin'ny fanaisana ny fanasana izy ao amin'ny fanamariana ny 10 taona ary ary izany ny fanamarana ny tsia ny 10 taona teto amin'ny fitandrimana ho an'ny mpitendry zava-maneno. Ai 10 taona miderazy amin'ny apongatapaka sy ny miderazy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sotona aoka izay rehetra manakofinainy samy miderany Jehova. Alleluia. Salamo 10 andiny 7 sy 9. Riavana manalo ho aminareo ny fahasoavana amin'Andriamanitra ray ankehitriny sy taloha ary ho avy. Toy izao raha tsy ahivina foy ny tantarany 10 taona ny fikambanana mpitendry zava-maneno isotro fitiavana izay tononona hoe fipizera isotro fitiavana ankehitriny ny 7 sy 7 ka hatramin'ny 7 sy 4 tamin'ny taona 7 sy 7 dia efa nisy fianarana mozika sy solfège teo amin'ny fiangonana isotro fitiavana. Isan'alahady tamin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 maraina maro be ny ankizy sy tanora nianatra tamin'izany. Tanora teto amin'ny fiangonana ihany koa no nampianatra maimaimpona. Teo amin'ny lafiny teorika fotsiny anefa izany. Rehefa nisy ny andro lehibe teto amin'ny fiangonana dia nisy olona vitsivitsy afaka nanao fitendrena zava-maneno miaraka tamin'ny mpitendry harmonia. Tsy dia voakarakara tsara nefa izany fa ambetika misy, betika tsy misy. Tamin'ny volana Desambra 7 sy 7 dia nahazo ohatra vaovao ny fiangonana. Io hitantsika ety ambany io samy ambaton'ny fahazatotaona izy io. Ny fanirian'ny fiangonana dia nisiny ny mpitendry zava-maneno isan-karazany hiara hitendry amin'ny mpitendry ohatra amin'ny andro lehibe. Ho fanatanterahana izany dia novorian'ny mpitandrina Soler Paul tany atokantrano tamin'ny volana Novambra 7 sy 7 manantarehetra tsy akanavaka mba ahazoana manorina ny fikambanan'ny mpitendry zava-maneno ny fiangonana. Tanteraka soamantsara izany koa dia nanomboka tamin'ny alahady fandraisana janoary 7 sy 7 dia nambaraka amin'ny fiangonana ny fiorenan'ny fikambanan'ny mpitendry zava-maneno ary dia afaka niara-ny mpitendry zava-maneno voalohany teria ambonindriana ny mpitendry izay mpitady-dalana tamin'izany fotoana izany. Isaky ny andro lehibe teto amin'ny fiangonana dia nisy hatrany ny fiarahana mitendry. Notohizana amin'ny fampianarana mozika teto amin'ny fiangonana ka niditra tamin'ny lafiny fampiarana kokoa. Tany am-boalohany ny fanaovana famerenana isan-kerinandro dia isan'alahady manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 7 ora hariva. Taty aoriana dia isan-kalahady aorian'ny fanovavahana maraina ary ankehitriny dia isaka ny sabotsy amin'ny 12 ora sasany atoandro ka hatramin'ny 2 ora sasany. Nivoatra ny fomba fiasa nandritra ny 10 taona. Niainga tamin'ny soratanana ny taratasy kira. Nandalo tamin'ny milina fanoratana masina écrire ary ankehitriny dia efa manaraka ny fivoaran'ny fanoratana amin'ny alalan'ny solosaina ordinateur.
ampiasaina daholo ny solfa sy solfège. Ankehitriny dia samy ampiasaina ao anatin'ny feokira hotendreny na ny solfa na ny solfège. Ho fiarovana ireo sangan'asa tsy ho very dia natao vita boky marobe ireo feokira rehetra tendreny. Ankoatrin'ny orga dia samy miezaka hanana ny zava-maneno ampiasaina avokoa ny mpitendry tsirairay. Ara-tantara dia teto amin'ny fiangonana sotro fitiavana no nanaovana ny fanokanany braon'ny FFKM. Teto sotro fitiavana ihany koa nanokanana ny tiona FFPM izay iraisan'ny FJKM sy FLM. Nandray anjara tamin'ireny fotoan-dehibe ireny ny fitendry zava-maneno teto amin'ny fiangonana. Nandihy fotoan-tsarotra ny fitendry zava-maneno tao anatin'ny taona vitsivitsy. Kanefa dia tondraona nandalo ihany ireny, isaorana ny tompo fa efa milamina avokoa ny zavatra rehetra ankehitriny. Efa ao ny fipizaina foibe izay mikasaka mandrakariva mianatsarana ny empanahan'ny fiangonana eo amin'ny lafiny zava-maneno sy ny hira. Efa misangana ihany koa ny fipizaina synodam-paritany Antananarivo Andrefana SPA 10 ary misy mpitendry zava-maneno avy eto sotro fitiavana mpikambana amin'izany birao izany. Araka ny nahitantsika azy izay ho ahitantsika azy ny fanokana dia endrika vaovao no sehoan'ny fipizaina sotro fitiavana manomboka izao. Ho isan-taona amin'ny aladin'ny fipizaina sotro fitiavana dia izy fiarahana midera amin'Andriamanitra amin'ny fampiraisana ny talenta toy izao hatrany. Dia tiam-pamaranana ny havana dia ataony antso ho an'izay rehetra te hanatevin-daharana ny mpitendry zava-maneno sy ny mpihira rehetra. Aza misalasala manampinareo tompona andraikitra ny fipizaina ireo fa hiara-lokon'ny tompo isika amin'ny alalan'ny talenta sy ny are-pahasoavana efa nomeny antsika. Hoy ny soratra masina, izao olona no fononkoa izao no hanambara ny fiterana. Isaia 7:20. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Dia manalala dia misotran'Andriamanitra isika navelany antsiaro indray izany 50 taona lasa niarahantsika tamin'ny mpitendry zava-maneno teto amin'ity fitandremana ity ka nitalianantsika hibanjina an'Andriamanitra ray niveraina sy isaorana mandrakariva. Misaotra ny mpiara-miasa koa nanolotra antsika izany tsia izany. Ankehitriny dia mangafaka anareo mpitendry zava-maneno mba handresy handray izao soratra masina izy. Aoka hitsangana. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo araka ny Isaia 40:9 manao hoe: efa nanendrim-piambana ho eny ambony mandanao aho Jerosalemo, koa mandrakariva na andro na alina, dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay mpampatsiaro an'i Jehova, aza mitsahatra, ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panaony an'i Jerosalemo ao mavolona sy hoderaina amin'ny tany. Amen. Tsanga sika fiangonana hivana. Ry Tompo, feno fifaliana ny voninay ka miara-mitodika aminao Andriamanitra, ilay tompony tantara, midera, misaotra, mankasitraka, mankalaza ary manome voninahitra satria raha tsy ianao ny antso dia tsy misy mpanompon'Andriamanitra ho amin'ny fitendrena. Raha tsy ianao no nanome dia tsy misy fahasoavana azo mampiasaina. Raha tsy ianao ny hitahiry ny fahaveloan'izy ireo dia tsy mitsinon'izy ireo. Misaotra anao amin'izao fiangonana izao izay mitaiza sy mikolokolo ny fanorantenany olona araka ny fanomezam-pahasoavana nomenao azy avy. Ho an'izy ireo, ho anay tsirairay avokoa dia tehirizo mandrakizay ao aminao izahay, mba hanoka tena marina tokoa amin'ny zara fanompoana ny antsoina ao anay, ka amin'ny fotoanandro
dia ho tsinjonao fa masina sy tsy misy tsiny ary tsy misy fiketrony izahay raha tafahoana aminao dia andretoko ny teny mpivaliana avy aminao manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifaliana ny tobonao dia tsy hanomboka izahay ka hijanona tenatenany fa hanomboka hiazakazaka hahatanteraka ny fiazaka zany amin'ny anarany Jesosy. Amen. Petraka ny fanamariany takizao dia anorana takela-pahatserovana riavana. Ny voasoratra ao anatin'izany dia manao hoe fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fikambanany kilakila sy mpihira ary mpitendry zava-maneno FIPZ Sodafahatany Antananarivo Fandrefana SPA10 fitandremana isotro fitiavana miorena tsara azaniovo Korintsianina voalohany toko 20 andininy 7 tapany 7 maro-pahatsiarovana atolotra ny FIPZ isotro fitiavana no ny Jobily volamena 15 taona inorenany 770 amby arivo 720 midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodany Salamo 15 andiny 7 tapany 5 manao soni ny FIPZ Fobe FIPZ Sodafahatany ny mpitandrina eto amin'ny fitandremana ary ny FIPZ eto amin'ny fitandremana mangataka anareo avy eo amin'ny grande FIPZ isotro fitiavana mba handroso ety anoloana ary toraka izany koa ireo ray aman-dreny mpanao soni dia ny FIPZ Fobe amin'ny alalan'ny voalohany sy ny FIPZ Sodafahatany amin'ny alalan'ny voalohany mba hanoloana ity maro-pahatserovana ity. Dia angatatsika ry avana ny ray aman-dreny avy ao amin'ny Fobe FIPZ hanao ny fanorana ary izahay ny Sodafahatany sy ny fitandremana isa dia hanampy amin'ny fandraisana. Koa dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no anolorana ity maro-pahatsiarovana ity ho an'ny FIPZ fitiavana. Eny ary havana anoy avy hatrany amin'ny fitaoam-panokanana isika dia efa efiandro tokony andraikitra dia omena azy ireo ny anjara fanokanana. Faly miarakatsika amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Kristy. Misaotra tompontsika no ny fanomezany tombonandro ka ahafahantsika miara-mitombom-bavaka eto amin'ity fitandremana isotro fitiavana ity amin'izao fotoana izao izay taona fanokanana ny FIPZ eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana
sy fankalazana nytobeny fa 20 taona ny fiteny zava-maneno eto anivon'ny fitandremana fiavana. Ny fipizahitra dia fikambanana natao hivondrona ny fiteny zava-maneno, ny mpikirakira fanamafisam-peo, ny fafana elektronika ary ny antoko-pihira. Fikambanana miorona amin'ny finoana ny Jesosy Kristy noho ny fananany ny talenta izay totra avy amin'ny asan'ny fanamasina, fanomezam-pahasoavana izany ka ilana fanolokolona sy ny fampitoloana ary fampivelarana ka ny fombonan'ny kristianina mandrakariva amin'ny tompo sy ny fankatoavana azy no ahazahoana izany fampivelarana sy ny fampitoloana ny fanomezam-pahasoavana izany. Arak'izany ny fipizahitra dia fikambanana mijoro eto anivon'ny sany FJKM ary manaraka ireo ambaratonga ny rafitra araka ny fodalana sy ny fitsidika FJKM. Raha ny eto Antananarivo andrefana manokana dia fifaliana ho amin'ny pasteur Miarso satria anisan'ny pasteur eto anareo tamin'ny mbola provinsin'ny Mahafaritany Antananarivo andrefana izy nitarika ny fananganana ny fipizahitra sonadafaritany Antananarivo andrefana ka dia faly mihitsy ny tenako miona amin'ny etondray mitandrina niny fa tsy andahoanareo izy tolontany sonadafaritany. Fa izy ny avizy izao rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony izy ane no miambonahitra mandrak'izany. Amen. Mangataka ireo birao ny fipizahitra foibe izay kongeto sy ny birao sy ny komity ny fipizahitra sonadafaritany Antananarivo andrefana mifakatsy namana ny andrefana na voany ka tongeto mba hiakatra ty hiaraka amin'ny fanokanana aminay. Voasoratra hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izaho koa aminao, mba ho ampitsika izy mba ino izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy, iray ny tena ary iray ny fanahy, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady iray ny rehetra izy, ambony rehetra izy nanaraka azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Isaorana ny tompon'Andriamanitra fa tanteraka anio ny fampijoroana izao fikambanana fiteny zava-maneno sy ny pikirakira, ny fanamafisam-peo ary ny fafana elektronika ary ny tokira eto amin'ny fitandremana Jesosy fitiavana. Ho ambara eto amintsika fa fikambanana velona eto amin'ny fiangonana ny fikambanana. Ho Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ane hanampy hevitra anareo araky ny Kristy Jesosy. Mba ho saina iray, vava iray, ho iarahana mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Eo am-pitsanganantsika ry fiangonana isan'ny indro iaraka itera n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira 4:3 amin'ny Amen.
kiaraka hipetraka ny fiangonana. Iaraka hivavaka arsika. Faly misaotra anao izahay tompo noho ny asan'ny fahasoavanao ato amin'ny fiangonanao ka nanomezanao indray ny fikambanana FIPZ ho fitezahana ny lokanao araka ny fanomeza fahasoavana natolotra ho azy. Atokanay ho anao ho feno ny fahamasinanao izao fikambanana izao mba avokatra be ato amin'ny fiangonana koa amin'ny asa rehetra izay ho sahin'ity fikambanana ity dia amirapiratra ny voninahitra ao noho ny herin'ny fanahy masina. Ko aminareo mavonjy ary no anatratana izany vavaka izany sotra eo. Amen. Faly misaotra an'Andriamanitra hatramin'ny sika ry havana fa voatsangana ara-dalàna ny birao sy ny komity eto amin'ny FIPZ eto amin'ny fiangonana Isotry Fitiavana. Koa angatahana mpanajana ny birao izay voatona anarana rehefa eto izy moa dia eto. Ireto avy aza ireo birao eto amin'ny FIPZ Isotry Fitiavana. Ny foloa Andriamanalina Ndiry Daniel, tsy ahivona fa izy no mpitambon'ny FIPZ Sodamparitany. Ny foloa efatra Ranevy Jaona Hery Mandimbisoa, izy ihany koa dia komity Sodamparitany. Ny mpitantsotra ny fivoriana Samuel Lova Mirel. Ny mpitantsotra ny vola Andria Miaja Mianja. Ny mpitahiry vola Rabonijatovo Fity Fandresena Ramila Miantra. Mpanolo-tsaina Rabe Mananjara sy Lofomandroso Joselito sy Ramiandroso Bertrand Charles. Ny mpandiny vola Andriamanalo Manana Ianjara, Rasolo Manana Omotsoa ary Ramiandroso Iandry Nantenaina. Ireo ny birao an'ny FIPZ eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana. Teny sotra masina ho anareo. Mangataka aminareo aho mba handeha miendrika ny fiantsona izay miantsona anareo amin'ny fanetretena rehetra, ny fahalemem-panahy amin'ny faharim-po, ny fandefitra amin'ny fitiavana. Mahazo tombon-tana ny firaisana avy amin'ny fanahy masina amin'ny fihem-pihavana. Ho antsika fiangonana kosa dia mangataka aminareo zahay ry rahalahy mba hikenareo izay kely aina eo aminareo sy mitondra anareo ao amin'ny tombo ary mananatra anareo ary mba ho ajainareo io indrindra amin'ny fitiavana izy miasa. Ho atandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny manekeny mpitendry ny mpitondra anareo ka manohava azy fa izy miambina amin'ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola hampanohana mba hanaovany izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisimtonana fa tsy fahasolana izany. Angatahana hitsangana isika mpitendry. Dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina mandray tanana anareo ny solotenan'ny FIPZ Foibe, ny FIPZ Sodamparitany, ny ray aman-dren'ny mpitandrina eto toerana sy ny birao PIA eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana. Ny fiangonana ray manontolo ary manolotra anareo ho amin'ny fanompoana ny fidianan'ny fiangonana anareo. Ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen.
Miara-miasa tamin'ny mpitandrina teo a ny barao fiangonana mpitantsoratra ny fivoriana izay tiany fipizera. Ankehitriny a ety ampamarana n'izao fanokana izao dia mangataka antsika mpikambana rehetra ny fipizera mba hisanana. Hivavaka isika. Indreo ary tompo ireo mpanomponao araka ny sokajy ny talentany avy no tendrenao hiara-iasa eo anivon'ny fipizera. Misaotra no ny fahavitan'ny fanokana. Misaotranao sahady no omba azy ireo ary ampahery azy ireo mba havitany be lavitra no tamin'ny lasa eny anjaka ao ampony ny tsirairay ny fifalian'ny didera ary andraro izay mety hoaka miteraka alahelo eo amin'ny fiainany manokana, eo amin'ny fiainany fikambana, eo amin'ny fiainany fiangonana. Ankehitriny dia mangataka anao mba hitsodrano izao fikambanana izao. Ka Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionana mandrakizay sy fanantenana tsara ny fahasoavana no ampionana ny fonareo anesy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Amen. Petraka araka mivolaza teo dia hanolotra antsika hira enina ny epitepitry ary mamarana amin'ny fahafito ny fikambanana fipizera.
dia miteraka izay nataon'ny fiangonana fideran'Andriamanitra ho fampahelezan'ny fampasehana petendry rahatany. Dia tonga eo fanakatonana tanteraka izao asany vavolombelona izao isika riavana hitsangana ny mpikambana rehetra ao amin'ny fipizera amin'ny hira aim-panazy ny filohan'ny ray aman-dreny mandrendray fanomezana. Aorin'izay dia fiangonana no miara-hitsangana hiomana amin'ny fandraisana ny tsodrano. Raha voatolotra ny tsodrano dia ny 520 andiny fahelatra.
ho an'andriamanitra ireny ihany ny voninahitra amin'ny alalan'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.